Miarabantsika rehetra indray tonga sy hoe eto amin'ny vaovao malagasy. Ny masaka azontsika rosandroany moa dia mahakasiky ny vaovao mafana izay mahakasiky ny fanafiana hoy ireo zandarma ka liana ary tokony homena vaovao ny vahoaka malagasy mahakasika an'ity raharaha ty. Araka ny fanambarana nataon'ireo zandarma, raharaha fanafiana andohan'ny miandroseza zolombelom-pirenena ny mahazo vaovao marina. Eto aloha tsy hay satria mbola misy zao ny famotorana atao amin'ireo dimy izay voasambotra fa nisy ihany koa ireo dimy voatifitra ireo zandarma. Tsy hay mitsy hoe antony fanafiana satria mbola tsy mazava aloha hatro teto fa nanao fanambarana ny zandarma. Betsaka ireo liana amin'ny tranga fanafiana teny andohan'ny mandroseza tamin'ny talata 20 novambra 2023 iny. Ny tranga heloka bevava toy ireny dia raharaha saripady ka tsy maintsy misedra famotorana matianina aloha vo afaka milaza nantsibiriana. Ny zandarmerie-pirenena izay misaha ny famotorana dia mampanantena antsika fa ho zaraina etoana ny vokatry ny famotorana rehefa vita izany. Na izany aza dia nisy tafatafa niarahana tamin'ny général commande ny zandarmerie-pirenena androany fa 23 novambra mba ho fampahafantarana. Narosy izany mba tsy hitarainy an'ireo tsaho maro mahakasika ny raharaha iny. Aterina hatrany ny raharaha heloka bevava toy ireny dia ny fampanaovana no tompony andraikitra koa raha mbola anatin'ny famotorana lalina dia tsy azo aboraka imasom-bahoaka ny kase ngapikaroana na votoaty pamotorana na ny antsipirien-proof. Manasantsika rehetra zany misy ity ka ity misy video naseho ary nambarana nanao fanambarana ny zandarmerie-pirenena koa mazotoa miheno tsika tompolahy sy tompoko vavy amin'ity raharaha manga. Tena jolay tokoa ve? Tena mafia tokoa ve? Ary tena handeha hangalaza tokoa ve? Eto tsika dia miandry ny vaovao izay tena manamarina satria maro ny fanohan-kevitra atao eto amin'ny tambazotra serasera izay maneho fa te hoe nisy vola tokoa ary nisy PV na taratasy izay mahakasika ny mpifidianana nefa kosa maneho ary manao fanambarana ny zandarmerie aoka tsy hamoaka voaka hamoaka izay vaovao tsy marina fa mba ho vita voaprofo tena voaprofo ny zavatra ho partagena na ho pibliena. Ary namafiany koa zareo fa tsisy idiran'ny panina ity raharaha manga ity. Koa mazotoa mijery tsika tompolahy sy tompoko vavy fa tena mafana ity vaovao ity. Tena mampalahelo ny firenena satria misy skenario, misy vaovao sinema, misy filma mandeha vao manomboka izao ny taona hitondrany ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ity efa misy avy hatrany izany vaovao mafana izany. Koa mazotoa mijery tsika tompolahy sy tompoko vavy azadino miabone chaîne YouTube tsika vaovao malagasy. Misaotra betsaka tompokolahy. Zay satria ao anatin'ny ankety tanteraka ary ny zavatra ohatran'ireny dia saripady raha ny amoaka vaovao nefa ny ankety raha mbola tsy vita dia sarotra be ny tonga dia hiteny hoe tia no nanao an'izao satria zao fa ny zavatra nisy dia reny fa hitantsika maso reny miaraka tamin'ny basy dia ary ny tifitra ny famaly tifitra zay nahatonga ny reny vokatry reny atretany fa ho avy tsy rena ny tsy maintsy amoahana ny fanadiadiana avaty ny zandarmerie avaty amin'ny tandro filaminana mba ahafahantsika zany mafantatra ny zava-misy raika amin'ny 3 desambra dia fanarahana io fiara satria manino nanomboka oktobra satria manino nanao ataky io fiara io tamin'izany andro zany nanomboka teo dia narahana nisy ataky koa nanaraka an'io tamin'ny novambra le voalohany aloha tena anosiala le tamin'ny raika amin'ny 3 oktobra zay asehoanainareo le vidéo na caméra de surveillance teny tamin'izany rehefa avy eo fa io tobily io dia hita tamin'izany. Ny ataka manaraka faharoa tamin'ny 2 novambra teny Ankadikely, ny fahatelo tamin'ny 14 novambra teny Bongatsara, ny fahaefatra tamin'ny 9 novambra tany Amboropotsy Talatamafy. Izay ataontsika hoe fanafiana mitondra fitaovam-piadiana ary tamin'ny sasany tamin'ireo dia mitovitovy daholo ny fomba fanaovany azy mitondra document fosika koa izy ireo
zay hitantsika eto milaza fa Bianco ndray, faharoa milaza fa avy amin'ny présidence. Manamarina ny mahafosika azy ireto cachet reto no hita tao anatin'le fiara. Zay nampitoviana tamin'ireo cachet amin'ireo document hita tao anaty tômôbila reo fa ireo le cachet nampiasaina, zay no ilazana fa fosika reo. Tiako tenenana an'izay le hoe rehefa manafika zareo misy fotoana zareo milaza fa Bianco na présidence ahafahany mitsofoka ao anaty trano leola dia mamoaka basy dia manao ny fangalarana azy ataony eo amin'izay zareo. Izay zany ny zavatra nialoha tamin'ny fotoana 1 Desambra iny. Tamin'ny 1 Desambra amin'izay satria efa nisy andreo, tamin'ny 20 Novambra amin'izay satria efa nisy andreo dia narahana maso io fiara io. Hita ary io fiara io tena ambany vy tamin'ny 20 Novambra talohany amin'ny 12 ora teo. Dia niantso anay ny agent de renseignement izay efa naparitaka ny mombamomba an'io andro io dia nanao interception izahay. Dia zay nampahatonga ny fampitifirana tena andohan'ny Mandrosezy. Dia reny moa zany nivokatra nisy olona 5 maty, 3 tafatsoaka tamin'ireo olona reo izay mbola mitondra araka le fitenitsika anazy basy ahafantaritsika anazy dia kalakin'ny kô. Nisy ny fampitifirana teo dia reny nisy 5 no maty, 3 tafatsoaka. Dia ao anatin'ny ankety tanteraka zay zao io misy ny olona 3 zany zay efa voasambotra amin'izao. Ireto zavatra reto dia hita tao anaty fiara daholo. Finday ny taimbala, misy flash disk, ny basy sy ny document zay voalazako teo, karapanondro fosika, ireo karapanondro le olona, fosika daholo ireo karapanondro refa niverifena tany amin'ny intérieur tany. Ireo zany ny zavatra hitareo tamin'ny alalandreo nafanainanao nanainga ny ankety dia nahafantarana fa nanao an'le ataka voalazako teo daholo ireo olona reo. Tato anatin'reto zavatra be dia be reto finday izay hitantsika eto anoloantsika reto makasika an'io zavatra nitranga io. Ka ny zavatra teneniko zany dia asan-jiolahy tanteraka io zavatra nitranga io. Fa ny olona dia manao rapprochement politique amin'le zavatra. Izay tsy politika ny ataonay fa enquête judiciaire, enquête pénale. Izay efa nanaovana tatitra tany amin'ny fitsarana. Dia ambara aminareo zany fa asan-jiolahy ny zavatra nisy ary tsy iny ny voasambany fa efa nanao asan-jiolahy taloha ireo olona reo, zay nafana nanaraka tsy niidentifia ny tômôbila io. Inona exactement zany toerana hoe tao anatin'ilay fanadihadiana le toerana saika anaovana le teny androany Mandrosezy tsy nahitana rehefa manao rapprochement tsika voalohany aloha ny olona ray voasambotra ao dia olona ex-office mpitandro filaminana ex-office. Ny olona manao rapprochement ny tranona général ray any akaikaiky eny io tranona général io koa dia efa nisy saika nanafika indroa, efa tafiditra tao ny olona tamin'ny fandroany fa alerte ny olona tao dia moto ny lasan'le olona tao. Zay zany nafana manao rapprochement hoe tany le toerana. Manampy an'izay le zavatra voalaza ny ato anatin'ny findainy zareo reto ny communication zareo. Le olona 3 hoe voasambotra ve zany le olona tafatsoaka 3 sa ao anatin'ny fanadihadiana zay zao mbola tsy afaka milaza fa le olona reo zany dia nandray anjara tamin'reto fanafiana voalazako teo reto. Araka ny teninao teo misy tsy identifié olona tao anatiny sa hoe identifié tandroanareo nitifitra an'le natoan'le nisy an'le fitifirana le fampitifirana jiolahy efa narahanay zany reo matoa zay mbola tsy afaka nanambotra tamin'le fotoana nisy an'reto ataka reto mbola tsy identifié tsara le olona fa ny agent de renseignement anay kosa nanome anay hoe iny le fiara hitanay le fiara misy olona ao anatiny zay mirombo fiadina. Ahoana ny ahafahanay miteny an'izay satria caméra de surveillance eny ahafahanay mamaritra an'izay hoe reo marina le olona rehefa azonay le ana iny marina le tômôbila fa iny lasa iny dia narahana. Dia rehefa intercepté moa zareo dia teo le fampitifirana. Iza no nanome feu vert an'le titre de suppression Le nanome feu vert an'le titre de suppression sa hoe fampitifitra zay vao fampitifitra araky ny lalàna hoe ahoana moa zany ny ahafahan'ny mpitandro filaminana mitifitra. Misy lalàna makasika an'izay. Ray légitime défense, faharoa rehefa ajanonako ianao ka tsy mijanona ary mampiasa fitaovam-piadiana zay nampiasainy zareo reto zavatra reto dia afaka mitifitra ny mpitandro filaminana. Rehefa jiolahiko mitazona fitaovam-piadiana zay be dia be any efa hitantsika fa mamaly ny jiolahy rehefa asena mijanona. nisy resaka somme tao anatin'le Misaotra nareo nametraka an'izay fanontaniana zay ny ray misy milaza fa nahitana vola tokoa tao saingy vola madinika miparitaka ao anatin'le tômôbila. Nahitana volamena koa tao, toy zao dia volamena
Zay anareo ataoko sady no milaza fa ireto zavatra hitantsika reto sombitsombony ity flash disk reto zavatra reto dia zavatra very tamin'ireo ataka le voalazako teo aloha teo. Izahay mametraka sady fa nandray anjara tamin'ireo ataka ireo le olona ireo satria hita tao anatin'ny fiara nisy anjareo izay voalaza koa sy hitantsika fa nandeha tany amin'le toerana nisy ataka io. Sotranao nametraka an'izay atreto aloha dia milaza izay fa tsisy ifandraisana. Ny toerana angamba mety tena akaikikaiky nisy anazy le toerana io fa tsisy ifandraisana aloha raha fahafantaranay azy atreto.